Fampifaliana tanteraka indray no ionatsika ao anatin'izao fandaharana hitondrana fampaherezana mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Alohany anatanterahana izany dia andeha atomboka amin'ny vavaka ny fotoana. Ry tompomasina tsara indrindra any an-danitro, ray mandrakizay, misaotranao izay noho ny fitiavana, famondrapo hitehirizanao anay ka anananay izao tompontsoa izao. Sitraka indrindra tompo malalo, raha handray ny afatra avy aminao koa ny fananao masinany ho aminay tsirairay avy, ary ny teninao dia ho fanasitranana anay. Tononona amin'ny ara-tsoinao Jesosy Kristy ilay tompo ty anay ny vavaka. Amen. Ny ho fampaherezana ho antsika amin'ity anio ity dia miorina amin'ny vavaka izay nataon'i Davida araka ny bokin'ny Salamo 121 izany fampaherezana izany. Andeha ovakitsika ny bokin'ny Salamo 121 izay misy 17. Vavaka ataon'izay foy ny sakaizany sady enjehany fahavalony. Ny feoko no hitarainako amin'i Jehova, ny feoko no hifonako amin'i Jehova. Loharako eo anatrehany ny fitarainako, ambarako eo anatrehany ny fahoriako. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko, dia fantatro ny alehako. Eo amin'ny lalana izorako no nanafenany fandrika amandriany ahy. Jereo eo ankavanana ka izaho, fa tsy misy olona mahalala ahy. Foana avokoa ny fiarovana ahy, tsy misy miahy ny fanahiko. Mitaraina aminao a Jehova o, hoy izaho, ianao no ariko sy anjarako eo amin'ny tany velona. Heno ny fitarainako, fa reraka indrindra aho. Vonjeo aho amin'ny mpanenjika ahy, fa tsy leko ireny. Avoay hiala amin'ny tranomaizina ny fanahiko, mba hiderako ny anaranao. Hanodidina ny marina, satria manisy soa ahy ianao. Izany no vavaka nataony Davida. Nahita ny fiainany latsaka tao an-davaka, nahita ny fiainany izay hitambesaran'ny olana maro dia maro, ary tsy manana sakaiza afaka hamonjy azy izy, ary ny fahavalony koa nefa etsy an-tany manenjika azy. Noho izany dia mivoaka sepitra Davida eto, ary tafahitsoka lalina ao anatin'ny olana izy, na olana ara-pitantanana ara-panjakana satria izy mpanjaka, na olana ao anatin'ny fianakaviany satria misy fikorontanana tao amin'ny fianakaviany. Tsy ahitana mpanafana hoy Davida ny zavatra mahazo ahy. Ary raha jerentsika ny filazany araka ny 14, jereo eo ankavanana ka izaho. Zany hoe nareo olona tanakavanan'i Davida aza dia tsy niraraha azy, ary tsy manana vahaolana tandrify amin'ny olana zay mahazo an'i Davida. Jereo eo ankavanana ka izaho, fa tsy misy olona mahalala ahy. Nanana miaramila betsaka i Davida, nanana rahalahy ihany Davida, nanana mpanapaka niaraka nitondra amin'ny fanjakana i Davida, kanefa de zao no ambarany: tsy misy mijery ahy, tsy misy mahalala ahy. De tahaka izany koa isika amin'izao vanim-potoana izao, to tsy misy mahalala na mihevitra atsika. Eny, na ao anivon'ny mpiara-miasa, na ho anivon'ny ankohonana koa ve ho sanatria, fa izany no mahazo an'i Davida. Ary ankoatran'izany dia
mahita koa davida fa mahatanjaka ny fahavalo zay eo aminy. Izao no toyany raha eo amin'ny andininy faefatra, foana avokoa ny fiarovana, tsy misy mia ny fanaiko. Zany hoe metraika mafy ao amin'ny tenany sy ny fietsem-pony, hatramin'ny fahasalamany, hatramin'ny fanahany. Izao zavatra mangeja manodidina azy izao. Rehefa latsaka anaty lavaka moa dia mazava ho azy fa mandrakotra ny aiziny. Akoatra n'ilay lavaka mangitsikitsika dia misy ihany koa ny aiziny. De tahaka izany koa ny fiainantsika. Ndraindray tsika maizina eo am-pototry ny mazava, ny fandrosoana, ny ara-panahintsika. Maizina ary to mamofoy, tsy misy miamy fanahiko. Raha itodiana indray ny amin'ny zavatra ao anatiny dia hoy ny ambarany eo amin'ny andininy 7. Raha reraka atao anatiko ny fanahiko dia fantatro ny alehako. Na dia izany aza ny zava-misy, na dia reraka aza ny fanahany, na dia tsy manana vahaolana avy ety ivelany aza i Davida, de zao kosa manana vahaolana ao anaty izy de ny fanahin'i Jehova zay tsy mahafoy azy. De tahaka izany koa atsika ankehitriny, mety tsy manana vahaolana hatraizatraiza isika, na avy amin'ny tenantsika, na avy amin'ny namantsika, na avy amin'ny mpiara-miasa amintsika, fa Andriamanitra irery, lay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, lay tsy mandao hatraizatraiza, no fantatry Davida fa afaka anavitra azy. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko dia fantatro ny alehako. Ry havana, aoka isika tsy hiala amin'Andriamanitra, fantatro ny alehako, hoy Davida. Izany teny izany dia filazana marimarina izay mifanohatra tam'le andininy 7, hoe za dia mbola manana antenaina ao amin'Andriamanitra ary fantatro tsara, ary dia toizany fanambarana. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko dia fantatro ny alehako, eo amin'ny lalana izorako no nanafenany fandrika. Zany hoe Andriamanitra dia mitondra famonjena ho an'i Davida, mitondra fanavotana ho an'i Davida. Misy fandrika velarin'ny ratsy eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Mety asiparana akitsirano zany, mety fanaovana zava-maloto sy fiara-miasa tsy kombakomba maloto izany, kanefa no ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany de nafenina ny fandrika. Atsarana manahoana izany nataon'Andriamanitra ho an'i Davida izany. Ka raha nataon'Andriamanitra ho an'i Davida izany asa nanaisotra ny faharatsiana teo amin'ny Davida izany, ny aizina zay nanodidina azy, ny lavaka zay nahatonga azy nitsoropaka tany amin'ny farany ambany, de Andriamanitra kosa de ny asa fanafahana no azy. Ary tsy hoe nanala ny fandrika fotsiny Andriamanitra, fa manana zavatra hafa ho atsika Andriamanitra. Andeha ho raisitsika reo famonjena, reo fanavotana izay entin'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Raha ny eo amin'ny andininy 7 de hoy Davida amin'ny vavaka zay ataony: avoay hiala amin'ny tranomaizina ny fanahiko. Fantatry Davida zany fa ny fahefan'Andriamanitra sy ny tanany, ny heriny tsy to dia amoaka azy hiala ao amin'ny tranomaizina. Na
fahazom-panantenana manahoana aza no nisy an'i Davida, na dia asa mampivakilo matanjaka aza ny tao amin'i Davida ka naverevitra ny fanahany, de hoy Davida mana hoe avoay hiala amin'ny tranomaizina ny fanahako. Engane izao sy anao koa dia iandry io famoahana ataon'Andriamanitra io, aza mandeha amin'ny herin'ny tenatsika fa aoka ny herin'Andriamanitra no hitondra atsika hivoaka. Avoay hiala amin'ny tranomaizina ny fanahako. Teny manan-kery izany. Ny fanahintsika tokoa mantsy no zava-dehibe eo amin'ny famonjena, ary dia milaza izany fanafahana izany. Izao koa no ezaka faharoa ataon'Andriamanitra rehefa avy mamoaka ny Davida ao anatin'ilay tranomaizina. Ny tapany faharoa, anodidinay ny marina. Rehefa voadidin'ny marina i Davida dia azo antoka fa tsy hiverina ao amin'le lavaka izay nivarianany, fa afaka miaro azy ireo marina zay manodidina, hanodidina ny marina. Engane ny fahamarinan'i Jehovah ihany koa anodidina atsika mba tsy ahatonga atsika ho latsaka ao anatin'ny lavaky ny fahotana, ao anatin'ny lavaky ny famandriana rehetra izay ataon'i Davida. Ary ny tapany farany eo amin'ity andininy fafito ity de hoe satria nanisy soay ianao. Tena tsapany Davida mihitsiny fa nanana fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra izy, satria nanisy soay ianao. Ny fiainan'i Davida tamin'ny lasa izay rehetra teo aminy teo aloha dia tsisy adininy, ary izany asa tsara nataon'Andriamanitra fahiny izany de mbola azon'ny Davida antoka koa fa mbola ho tanterahana amin'ny ankehitriny. De tahaka izany koa isika mahazo antoka ny famoahana avy ao amin'ny tranomaizina, ka lay fanahintsika mihitsiny izay nihitsoka sy tao anatin'ny maizina dia ampitoerin'Andriamanitra eo amin'ny mazava, ary dia anandra-peo Davida hidera. Eo amin'ny andininy fahaenina ihany koa dia misy toetra an'Andriamanitra zay ankafizin'i Davida, ary mino aho fa ankafizinao ihany koa. Izany toetra tsara an'Andriamanitra izany dia ny mpamaly vavaka. Heno ny fitarainako, miaino ny fitarainantsika Andriamanitra, mamaly ny sentim-po atsika Andriamanitra. Tsy Andriamanitra lalo-dalovana Andriamanitra, tsy Andriamanitra be marenina Andriamanitra, fa Andriamanitra liana ny amin'ny ataka sy ny fitarainana izay ataontsika. Hoy ny andininy fahaenina, fa raha reraka indrindra aho, vonjeo aho amin'ny mpanenjika ahy. Manana fahefana sy hery mihoatra lavitra noho ny ananany retsy tanana ankavanan'olombelona iretsy Andriamanitra. Heno ny fitarainako fa reraka indrindra aho, vonjeo aho amin'ny mpanenjika ahy, fa tsy leoko ireny. Miaiky volana ny mpanompoliay eto Davida fa tsy leoany ny fanafihan'ny fahavalo. Ko ankehitriny dia mitaky ny herin'Andriamanitra ho aminy izy, ary dia azo antoka fa tanterahan'Andriamanitra amin'ny mpanompony tsirairay avy izany. Mitantara izany moa ny mpaminany Isaia manao hoe izay miandry an'i Jehovah de hitombo hery kosa, elatra no hiakarany, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ary dia tojo izany toetra an'Andriamanitra mahery mpamonjy izany Davida eto, vonjeo aho amin'ny mpanenjika.
aza miantehatra amin'ny herintsika fa marefo itsika, aza miantehatra amin'ny fahalalana zay ananatsika fa voafetra ihany zany, fa andeha ilay Andriamanitra tsy voafetra no anakinantsika ny fiainatsika. Inona ary no famonjena ataon'Andriamanitra akoatra izany? Eo amin'ny 1:5, mitaraina aminao a Jehova fa hoy izao ianao no ariko. Mandray fanapa-kevitra ho an'ny tenany Davida hoe Jehova no ariko. Noho izany dia tsy niambahamba izy ny nanao vavaka ary tsy natahotra izy fa ianao no ariko. Engane ho Jehova no aritsika tsirairay avy, ho Jehova no tanjaka, ary mbola tohizany sy anjarako eo amin'ny tany velona ianao. Engane ho Jehova no anjaratsika. Aza mandray zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity amaharana eo amin'ny fiainana, fa aoka ho Jehova no anjaratsika. Inona ary no tokony ho ataotsika? Andeha jerentsika reo zavatra ambarany 1:1 sy ny 1:2 mba azahoantsika izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Ny fanambarana voalohany de hoe ny feoko no hitarainako am' Jehova. Ny herin'ny vavaka izany no ny anteheran'i Davida. Ny feoko no hitarainako am' Jehova. Aoka re ny maizy antsika dia hoetsika eo anatrehan'Andriamanitra. Aza ny fitarainan'ny afo no ampiakarinao sy asandratrao mialoha ny an'ny tenanao, fa ny feoko no hitarainako am' Jehova. Aoka ny tsy ambaratelo zany dia ny fahatsapatena, fa ny amiko ny maizy mihitsiny no entiko eo amin'Andriamanitra. Faharoa, ny feoko no hifonako am' Jehova. Rehefa tonga eo amin'ny fivavahana marina ny olona de tonga amin'ty tapany faharoa ty indray de hoe tonga eo amin'ny fiekekeloka, ary io no tsapany Davida fa alesoka teo aminy. Io tsy nananany toetra mendrika io, ary ny feoko no hifonako am' Jehova. Te ahita fombiazana sy ny tanàn'Andriamanitra hitondra fandraisana ho an'ny fiainanao va ianao? Aza dino ny vavaka, aza dino ny fifonana, ary ny fahatelo dia hoy izy ny 1:2, loarako eo anatrehany ny fitarainako. Aoka ianao sahanatina azy, dikany hoe eo anatrehany de hoe miala am'le toerana nisy teo aloha, miala amin'ny izay mahazatra, fa tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Aza manao resaka vava fotsiny ilay fitarainana, aza matsapatena ho diso fotsiny, fa mila makeo anatrehany isika. Amin'ny teny hafa de hoe mila mibebaka, mila mandositra ny faharatsiana. De mbola manamafy izany ny tapany faharoa amin'ny 1:2 manao hoe ambarako eo anatrehany ny fahoriako. Ry havana, aza miafina amin'Andriamanitra itsony, fa makanesa eo anatrehany. Aza mionona amin'ny vavaka mafana fotsiny. Misy manko de mazoto mivavaka ao atokantrano, fa aoka kosa ny teny de hoe eo anatrehany, zany hoe mila ny tongotsika mandeha manatona azy, mila ny vatatsika tonga eo anatrehany. Ry havana, tsara raha manao asa aloha ny vava. Ny vava manko no hitarainana sy hifonana, fa tsy ampy izany, fa mila makeo an'Andriamanitra isika eo anatrehany. Zany hoe mila ny fatongavatsika
am'ireo fivoriana masina zay iantsona aoka hanatanteraka izany isika. Koa ankehitriny dia tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny Davida izay latsaka tao anatin'ny famoiza-po, latsaka tao anatin'ny lavaky ny tsy fahampiana sy ny fahotana, de tahaka izany ihany koa no hanampian'Andriamanitra atsika hiala am'izany ka dia avoakan'Andriamanitra ao amin'ny trano maizina ny fanahintsika ary dia hidera sy hanome soa ho atsika mandrakariva Andriamanitra. Andriamanitra ane hitantsika tsiraray avy ary dia tsy azoto amin'ny fitarainana sy ny vavaka fotsiny isika fa andeha amin'ny fifonana sy andeha eo anatrehany anao dingana eo amin'ny fiainantsika mba hanakaiky an'Andriamanitra ary ho tonga eo anatrehany amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra misaotra anao izahay fa toy ny namonjenao an'i Davida no amonjenao anay ihany koa, ary tsy mbola lefy izany fahasoavana ao aminao izany ary mbola tsy reraka ianao mihaino ny fitarananay. Misaotra anao Tompo malalo fa sambatra izay manana anao, sambatra izahay amin'ny maizy anao izay manafaka anay. Tompo malalo, aoka mba hiroborobo amin'ny fitiavam-bavaka izahay, aoka mba ho fifaliana sy ho firaviravona mandrakariva no anananay rehefa tonga eo anatrehanao, satria ianao de mpihainy vavaka, ianao de mahafantatra ny mahasoa anay tsirairay avy. Mino tanteraka izay Andriamanitra fa hitanao ny fiainanay tsirairay avy, tsy mihery aminao ny zavatsarotra zay misy eo amin'ny fiainanay. Koa ianao ane hanafaka ny mpanomponao tsirairay avy hiala am'ireny, ka na inona endrim-pahoriana izay misy eo amin'ny fiainanay sy ny fanenjehana ataon'ny fahavalo aminay, de ianao ane hanafaka anay amin'ny fandrika izay apetrany ary ianao hitondra anay ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Tononona sy angatahana amin'ny anaratsoanao ny vavaka. Amen. Amen.